Nanaitra ny maro sady nahatalanjona ny rehetra raha vantany vao nahita ilay sary sy ny rakitsary mamoa fady izay niparitaka tatabazodraserasera Facebook mahakasika an'ireo ramatoa lehibe anankiroa izay nanolana zazalahy kely tena mbola kely zany izay zanak'izy ireo ihany araky ny fanadihadina ka ny pitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko am'tiandroandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raharaha horonan-tsara mamoa fady izay niparitaka tao an-tahozotraserasera Facebook no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity matetika isika mahita fanambarana ao anatin'ny tahozotraserasera Facebook ao amin'ireo karazana fivarotana horonan-tsara mamoa fady isan-karazany amin'ilay hoe misy sarany kely ary maro mo ny manao fitadiavam-bola amin'izay horonan-tsara mamoa fady misy sarany kely izay ary tsy vitsy amin'ireo ankizivavy na ihany koa ireo efa lehibe no tratrany izay velam-pandrika ataon'ireo vahiny izany hoe ataon'ireo vazaha amin'izay fividianana horonan-tsara mamoa fady izay ary tambazan'izy ireo vola kely mo ireo tovovavy dia iny fa roboka amin'ny fandefasana an'izay horonan-tsara mamoa fady izay amin'ireo teratany vahiny mba ahazona an'izay ero izay ekena ary tsy lavina fa tena mafy ny fiainana amin'izao ankehitriny zao ary sarotra tokoa no mitady vola nefa tadidio fa tsy ny vatanao mihitsiny no ndeha ataonao an'izay fitadiavam-bolanao amin'ny fanalambaraka tena toy ny izay fivarotana horonan-tsara mamoa fady izay petraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe ny fampianarana amin'izao ve no diso fiantefa sa ny tanora sy ny olona amin'izao no diso verilalana amin'ny tsy fahaizana mampiasa an'itony tambazotra-tserasera itony satria toa lasa mihamivarinankady hatrany ireo tanora amin'izay fihetsika mamoa fady etsero izay no ny fanatontolona diso tafahoatra izay manaraka anjambany amin'ny tsy tokony handehanany ireo tanora amin'izao ankehitriny zao etsy andanin'izay mo ny resaka éducation civique dia hita fa tena tsy miantefa amin'ny tanora intsony amin'izao ankehitriny zao vokatry ny izay azo lazaina hoe influence na ihany koa hetraketrakin'ireo fanentanana isan-karazany izay ataon'ireo tanora samy tanora ihany amin'ilay hoe tsy laina ny mianatra mon corps et mon entreprise sy ny tariny na tsisy diplôme fa velona dia izay no mahatonga an'ireo tanora tafaroboka amin'izay zavatra tsy tokony alehan'izay ka lasa mananao foana tahaka ny tranga izay niseho tany Vehivavy tamin'ity herinandro ity araky ny voamarina avy any Vehivavy trany dia mpianaka ireo vehivavy anankiroa izay hita tao anatin'ilay horonan-tsara vetaveta tao Vehivavy iny tamin'ny samborany polisy-pirenena an'ilay Lehibe tamin'ny marainan'ny omaly iny dia nisy zaza misa efatra ihany koa niaraka taminy ny roa amin'ireo zaza ireo dia mpianadahy 5 taona ilay lahy kely ary 7 taona ilay vavy kely izay zavy kely ihany izy mianadahy ireo no hita anatin'ny video izay hiarany asa mamoa fady ataon'ny renin'izy ireo sy ny renibeany amidin'izy ireo mo ny video vita aorian'izay farantotosan'izy ireo video mamoa fady amin'ny zavy kely sy zanak'izy ireo izay efa dia nitsoaka izy orelahy no voasambotra teo amin'ny porina ankify tamin'iny omaly tolakandro iny ary mbola mitohy mo ny fanadihadina mahakasika an'ity raharaha fanaovana vetaveta amin'ny zazakely ity tsy izy ireo rery ihany nefa no ahitana an'izay fanaovana vetaveta amin'ny zazakely izay fa misy horonan-tsara vaovao ndray any hoany ahitana olona manao an'izay vetaveta amin'ny horonan-tsary amin'ny zazakely ka amidy amina teratany vahiny izay tsara ho marina fa anankitelo izy ireo no voasambotra ilay vehivavy reny ilay zaza ilay renibeany ary ilay lehilahy izay naka an'ilay horonan-tsary ka nanaparitaka an'izany horonan-tsary izany ary samy natao famotorana avokoa ireo telo ireo tamin'iny androny omaly iny taoriny fahatratraranazy ireo izay entanina trany isika rehetra ary tsara ny mpafantatra isika rehetra amin'ny hoe tena fady ararany lalàna izany fanaovana vetaveta na amina zaza io na amin'ny olon-dehibe ka alaina sary ka aparitaka etsero izay
ary izay satra manao an'izany na ianao izay nanaparitaka na ianao zay misehatra ao anatin'izay fivarotana tsaramaomafady etsiro izay dia mety hiarany lalàna ianao raha toa ka tratra anao am'izay fotoana izay. Ekena fa tsara ny vola, tena tsara tokoa ny vola fa tadidio fa ny vatanao dia mbola tsara lavitra noho ny vola. Olona manan-tsaina ianao, olona manam-panahy ianao ka tokony handinika an'izay hoe reny ianao ka mananjanaka ary tsy tokony ho anao mihitsiny no atao fitaratra ratsy ho an'ireo zanakanao sy ho an'ireo zafinao any orinany fa tokony ho modely hatrany ianao eo anatrehan'ireo fianakavianao ireo satria manana anadahy ihany koa ianao ary manana olofady ianao izay miserasera ao anaty tambozitra serasera Facebook ao ka raha sanatsy ny vavaka misy ny fiparitahany izay horonantsarinao zay dia mety ireo olona fady ianao no ahitan'izany amin'ny voalohany. De aiza ho aiza arak'izany ny fomba hitaizanao an'ireo zanakao ireo raha toa ka ianao tokony hitaiza indray no manao ny antsirambiny tahaka nytony nataony Zozela sy ny reniny tany Anosibe Helville itony. Ka mitandre mahatrany amin'ireo izay teratany vahiny mampiresaka sy miresaka aminao an-tambozitra tserasera Facebook ao izay hitady soloky anao amin'ny alalan'izay horonantsara momafady etsiro izay ary aza manaiky ho ataon'olona fitaovana amin'ny fitadiavam-bolany ianao fa tsara ny vola ary tsara noho izany ihany koa ny haja amamboninahitra anao ka aza vela hirefarefa amin'ny tany izay haja amamboninahitra anao zay ary aza manaiky ho andevozim-bola ianao eo amin'ny fiainanao fa tedavo miadana ny vola ary tedavo amin'ny fomba izay tokony ho izy fa tsy sanatria akory tedavona mora ny vola ka iny ianao fa hanala barakatena rehefa aveo. Ho any izay mbola tsy voa mitandrema mafy ary mitandrema tsara fa efa maro ihany koa ireo izay mpisoloky an-tambozitra tserasera Facebook ao mody mampiresaka anao izy ary milaza fa vahiny ny fahitanao azy eo nefa dia olona tsy teratany vahiny akory na ihany koa tsy vazaha akory olona miresaka aminao io fa misy ny atao hoe deepface izay application azo anambakana olona ary toy ny vazaha mihitsy izy no hitanao izay miresaka aminao amin'ny alalan'ny appel vidéo nefa olon-kafa ny ao ambadika an'izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.